vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety sy mba Nanisik ang punyang palay aminiran Ila dia tavaverina somatsara indray tsika pasteur ordonde lantenaina miarabanao ihany koa manona fiadanany tompo amintsika mianakafy tonona fahasoavana aminao pasteur Joseph eny tompo dia tahiny tompo tokantrano zay mampandroso ty fandaharana ity afinaritra ny fiarahantsika satria dia ao anatin'ny fampianarana makasika ny atao hoe batisa isika tsy ndrina ihany fa mitrano fivavahana vaony oloko eto fianaratsoa dia manatanteraka izay batisany fibebahana lehibe zay ny alahady fa 9 volana janoary izao a ery amin'ny ranobeany matsiatra moa no anatanterana an'izay a zay anetanana an'izay rehetra mangetaheta araky ny fampianarana zay vanetsika teto pasteur hoe fahamarinana ny batisa matona ataon'i Jesosy araky ny Jaona voalohany toko faharoa indimy fahenina izay manao hoe na iza milaza vo amin'ny toetra ao aminy dia tsy maintsy mandeha tahaka izay nandehanany ho ihany koa Jesosy ndray andro manao hoe fianarana no avelanareo anareo sy anaovanareo tahaka izay nataoko taminareo ka dia manetana anao zay ho anao izay mangetaheta ny amin'ireny fampianarana ireny dia afaka manantona etsy amin'ny trano fivavahana vaony oloko etsy amin'ny foibe atarandolo ao ambadiky ny station sel ianao manomboka latsinainy ka hatramin'ny lahady dia misokatra foana ny trano fivavahana misy fotoam-bavaka ao a misy fandraisana olona ao a misy fikarakarana atsika tsiraiavy ao izay no ely fa andao hivavaka pasteur ametraka ny fiarahana ampilatanan'andriamanitra raha eo misotra anao indray zay amin'ny anara mahery amin'i Jesosy Kristy tompo no ny amin'ny fitahinao sy ny fomba anao dia afaka indray zara ny teninao famarinanao amin'reto mpanaraka ny fahita lavitra ireto zavatra iloha ny angatahako ianao dia manendry ny lelanay manao lelanay tahaka ny anefa mahay ho ny teninao mampianatra sy mitory itaom-pakasitrahana ho an'i Jehova da io ihany koa ny tokantrano izay mampandroso ka sy io ny fon'ny olona mba ho tavonana anio iny ny teninao satria ny teninao dia ny teninao ihany no ambaranay sy torinay eto ho voninahitry ny anaranao koa dia mankasitraka raiko amen ray mandray ny pasteur Rodon mahafinaritra moa zany ny dinidingitsika teto pasteur tamin'ny fandarana nataontsika farany na ny fandarana voalohany marimarina kokoa dia mitoy zany zay fandaran'izay ty anio ty mariako kely moa zany le fitoam-bavaka andavanandro teo misy fitoam-bavaka amin'ny 9 ora maraina ao amin'ny tranofavahana vaony oloko atarandolo amin'ny 9 maraina misy koa amin'ny 12 atoandro izy zany tena fotoana lehibe ho antsika mianakavy ihany koa isan'andro amin'ny 12 ariva amin'ny 5 fitoam-bavaka natao ho an'ny mpiasa reny le tsy mahatratra n'le fotoana maraina sy ny atoandro reny natao atsika mianakavy mihitsy zany reo fotoana ireo fa ny fotoana lehibe amin'ireo zany pasteur dia ny tena fotoana lehibe indrindra amin'ireo dia ny fotoana isaky ny sabotsy manomboka amin'ny 7 ora sasany io tolatolakandro any no mifarana io fotoana io raha ny sabotsy ho avy zao zany dia sabotsy faraiky amin'ny 20 ny volana janoary taona 13 tena fotoana goavana be izany fotoana zany misy koa ny alady manomboka amin'ny 7 ora maraina eo ka hatramin'ny mihita tao vovonana no any zany hoe mbola misy fitoam-bavaka sabotsy indroa fitoam-bavaka lehibe indroa zany zay vao tonga amin'le batisa lehibe zany tsika any amin'ny 7 ny volana janoary ano any alady farany amin'ity volana ity zany zay ny amin'iny pasteur fa andao hiverenana amin'izay ry aloha ny dinidingitsika tamin'ny farany nametraka fanontaniana anao zay tsy tena mbola voavaly tsara hoe
maninona moa zany jesosy no nanantona teo amin'ny olonjordanina fa naninona izy ny tsy nakarano tamiko veta tany an-trano tany a de tany izy natao batisy de nyresantsika atao anatin'ny fahamaranana ny fandarana iny manao hoe rehefa fahamarinana de fahamarinana rehefa ara-baiboly de ara-baiboly io zany tsisy resaka hoe zay ve ny doctrine nareo vaon'ny oloko zany ve ny fotom-pampianaranareo amin'ny trano favahana vaon'ny oloko tsisy resaka hoe fotom-pampianarana io na tsy fotom-pampianarana fa fahamarinana atao anaty baiboly zay le nitenenin'i jesosy a tamin'ny jaona manao hoe zao zy izy mety amintsika atateraka ny fahamarinana rehetra zava-dehibe zay tenin' jesosy zay pasteur de nazavaina moa hoe matoa jesosy nanantona teo amin'ny olonjordanina de zay mihitsy le fahamarinana zany ary hotoizantsika mantsy mifanazavana mahakasika an'izay pasteur io zany tsy any am'le hoe teanohatra ny fotom-pampianaran'ny hafa fotsiny na hoe tsy mety ny hafa fa nenay mety tsy resaka zany baiboly zao ny resantsika tsika tsy miresaka hoe zao no fotom-pampianaran'ny trano favahana vaon'ny oloko tsia tsy miresaka an'izay tsika fotom-pampianaran'ny baiboly no azavaitsika eto zany io mantsy pastera matoa ange jesosy nakeo amorony ranony jordaniny de misy antony lehibe natongavan' jesosy teo fahamarinana zay nazavaiko tamin'ny fandarana farany hoe misy olona manome fanazavana ohatra zao mpanompon'andriamanitra manome fanazavana tahaka an'izao hoe io pastera tsy voatery akany amin'ny ranobe zany a fa le rano le hevitry le rano no zava-dehibe satria ny batisa de fanadiovana fahotana noho izany rehefa misy rano eo de maneo iny rano iny fanadiovana fahotan'le olona le hevitra ara-panan'le rano zany ny zava-dehibe fa tsy le makeny amoron-drano aloha to izantsika mifanazavana pasteur mba hidirantsika lalindalina kokoa ny am'izay romanina toko fahenina eo amin'ny andininy voalohany a ka hatramin'ny andininy fa enina no angatahako hovakinao romanina toko fahenina ny andininy voalohany a ka hatramin'ny fahenina amin'ny anaran'i jesosy inona no olazaintsika mbola hitoetra ao amin'ny ota ihany raha isika hitombonin'ny fahasoavana sanatria zany ataotsika zay fa maty ny amin'ny ota hoana no velona amin'indray tsy fantatra eo fa na iza isika no efa natao batisa ho amin'ny Kristy Jesosy de natao batisa ho amin'ny fahafatesany koa ny levina tamin'ny batisa miarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesany isika mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fikainam-bavao fa nampiraisina tamin'ny endriky ny fahafatesany isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana dia fafantatsika fa ny toetsika taloha de miaraka no ombona tamin'ny anombona ny tenan'ny ota mba tsy anompotsika ny ota intsony fa izay efa maty ny amin'ny ota fa izay efa maty de afaka amin'ny ota ia lalindalina foana zany pasteur ny fanazavan'ty Paoly apôstôly ty ary raha tsy petsaka tsara aloha zany tsika mihainao an'le fanazavana de mety tsisy zavatra ho azotsika ihany fa de tahaka ny fahalalana zay fa nananantsika taloha ihany zany no fahalalana ananatsika zany ao anatina fotoana tahaka an'izao zay no hitenako amitsika hoe asio fahalinana tsara asio etaeta mba hatakaranao ny tena fahamarinana matoa jesosy pasteur nakeo amin'ny morony ranony jordanina de satria jesosy nahatakatra tsara ny am'izany hevitry ny batisa zany sy le fahamarinana zany ity teny hoe batisa ty aloha zany a raha ny tena marina pasteur tsy tia de teny gasy loatra izy io fa avy amin'ny teny grika no nandikanan'io teny hoe batisa io zany a aty amin'ny tontolo ara-pivavahana batizo moa zany a no dikany amin'ny teny grika ary raha amin'ny teny latinina indray izy de hoe batizaine raha mila fanazavana fanampiny am'izay ianao de afaka midinika amin'ny fotoana manaraka fa
fanampiny fanazava-kevitra fotsiny moa zany rehetrarehetra izany zany hoe avy am'ireo dikateny grika sy avy am'ireo dikateny latinreo zany no nandraisana nyty dikateny malagasy ty hoe batisa fa tsy de tena misy an'izany loatra nyvoambolantsika malagasy hoe batisa fa avy amina dikateny grika sy aty amy latina zany ano nandraisana an'izay teny zay inona raha ny dikan'izay hoe batisa zay raha ity dikateny latina sy grika ity rehefa jerena zany ny dikateny de hoe manitsika batizo batizaina batisa manitsika na ihany koa hoe mandetika na ihany koa hoe mandroboka ny tena anakiray mantsy pastera rehefa tena jerena ny dikany de misy dikateny maromaro zany rehetrarehetra zany zany dikany hoe mandetika manitsika mandroboka ka le batisa le amy rano kely le amy koveta zany tsy mahatateraka an'le fahamarinana zany lizy pastera tsy mahafeno an'le dikateny zany hoe ahoana moa ny antriana n'ity olo ilangeda be ty ao anaty koveta ao tsy possible zany de mety efa miramirana zao ny manana bassin hoe nenay zao mety satria nenay asitrika ao anatin'ny bassin fa jesosy koa nefa tsy nakany amy tempolo raha natao batisa azony paster le izy tsy nakany amy tempolo izy ho atao batisa ao amy tempoly fa any amorony rano ny jordan fahamarinana daholo zany rehetrarehetra zany riavana malala raha ty dikateny atao amy romaniny ty ndray raha nyresantsika aloha itoizantsika anaty fanazavana pastera de mametraka fanontaniana ianao raha toka tsy mazava tsara zany le izy miresaka ny fanazavampony apôstôly eto manao hoe toa de any amin'ny andininy fahatelo ozy izy hoe tsy fantatrareo va ozy izy fa na iza isika no efa natao batisa ny kristy jesosy de natao batisa ho amin'ny fahafatesana de andiny vevatra koa niarana levina tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana atsika mba ho tahaka ny nananganana kristy tamin'ny maty ho voninahitry ndray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao mazava be zany fanazavana zany mazava be zany elo tsara fotsiny izy zay natao batisa ho amin'ny kristy zany de natao batisa ho amin'ny inona ozy izy fahafatesana zany hoe raha azavaina zany ny olona maty no atao batisa to de taoko mahitsy be aloha le fanazavana maty ahoana nefany izay fahafatesany zay rehefa mandinika ny tena andriamanitra tsika pasteur melohany ny anaovana batisa olona anakiray asan'ny apôstôly toko faharoa alova kitsika kely aloha iny anoizantsika ny fanazavana asan'ny apôstôly toko faharoa de alova kina eo amin'ny andiny valo amy telopolo asan'ny apôstôly toko faharoa ny andiny fahavalo amy telopolo amin'ny anaran jesosy fa hoy petera taminy ahoy petera taminy mibeba ary aoka samby akao batisa amin'ny anaran jesosy kristy anareo rehetra mba azo famelana angeloka eo atreo tsy manino zay tapany voalohany zay miresaka ny baiboly eto hoe miresaka paoly petera zafady nitory-teny tao jerosalema tamin'ny fotoanandro satria nangetaeta reto olona tao jerosalema reto inona ary zany ny ataonay mba ho voavonjy zay inona ny ataonay mba ho vonjeny zay mba ho voavelany elokay mba hatonga anay olom-bovonjy ozy petera mibeba ary ao ka samy atao inona ozy izy samy atao batisa enareo rehetra miresaka mantsika zany an'le fahafatesana hoe zay natao batisa tao amy kristy de natao batisa ho amin'ny fahafatesana le fahafatesana tiana resahana eto ry havana tsy le fahafatesana nofo tsy zany io fa mandalo fibebana aloha zany ny olona anakiray ary zay ny fepetra amy batisa paster zay ho resantsika be dehibe io anatin'ny formation manomboka amy talata fa firy moa zany le talata anaovana an'le batisa paster talata fa efatra amby roapolo ny volana janoary larbi fa dimy amby roapolo ny volana janoary hatrany amin'ny alakamisy fa enina amby roapolo ny volana janoary taona telo amby roapolo amby roa arivo mandritra ny telo andro izay anatanterahana vavaka ao ambana fadikan'io de tena ilaina raha lasaina bavy zay iroso amy dingan'ny batisa ny fibebahana mantsy riavana no lalana anakiray aminona ny ota
manazavan'izay ny asan'ny apôstôly toko fahatelo paster amdininy fa simbiny folo asan'ny apôstôly toko fahatelo a andininy fa sivy ambiny folo amin'ny anaran Jesosy koa mibeba ianareo ka mivereny amonona ny fahotanareo mba hoavy zay andro famelobelomana avy amin'ny fanatrehan'ny tompo io mibeba ianareo izy izy ahoana ny toyany amonona ny fahotanareo inona zany le vonona paster le fahotana zany mivonona ao anatin'inona ny amonona ny le fahotana ao anatin'ny fibebahana ao anatina fibebahana zany hoe n'olona tena nandalo fibebahana marina pastera miady aminota ozy izy any amin'ny epistily any hatrany amin'ny fandatsahany-dra zany hoe io olona io zany raha mbola tsy nandalo fibebahana velona ao anatiny foana le inona velona foana le fahotana tsika nge taranaka damaseva ry avany taranaka mpanota nge tsika firenena mpanota zanaka mpanao meloka taranaka mpanao ratsy olona nafoy an'Andriamanitra tsika fa rehefa mandalo fibebahana marina pastera ny olona anankiray de maty le ota de rehefa maty le ota eo am'izay nidirana am'le hoe natao batisa ho amin'ny fahafatesana ambininy vaivana dozy izy hoe koa niarana levina taminy tamin'ny batisa isika ho amin'ny fahafatesana inona ny dikan'izay miaino tsara tsika de averina ny fanazavana roatra mbola tsy mazava pastera rehefa maty ary zany le ota de atsoboka anaty rano le olona alefa anaty rano zay le hoe batisa ho amin'ny fahafatesana de amin'ny ambiny vaivana dozy izy hoe niarana levina taminy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika satria efa maty le ota ao anatin'le olona de alevina am'izay zany le olona ao anatin'le rano mba atonga n'iny otiny tsy hiaraka am'le olona tsony de zao no toy amin'ny fanazavana manao hoe mba ho tahaka ny nananganana any Kristy tamin'ny maty ho voninahitry ny ray no andehanantsika ny fiainam-baovao ohatra zao zany le kisarisary bebaka le lehilahy anankiray na le vehivavy anankiray tena ny bebaka marina nanao fibebahana lalipaka tsara fibebahana matotra tsara vokatry le fibebahana zany inona zany ny zavatra mitranga maty le ota de rehefa maty le ota mivatatenan'le olona velona ihany fa le ota ao anatiny zany efa maninona efa maty alevina am'izay ary zany iny fahotana efa maty iny zany zay angery avana ny tandidon'ny batisa ny batisa zany raha zavaina de fandevenana zay le dikateny tary amin'ny dikateny grika sy dikateny latina tary manao hoe atao inona le olona asitrika adroboka ary aletika ohatra zany le fandevenana rehetra pastery ny fandevenana rehetra tsisy olona mandevina zany ka vatatenany ray manontolo miariary be de lohany fotsiny ny totofana tany kely tsy zany ny fandevenana fa alefany anaty tany any mihitsy finosina de any totofana taniny momba azy ray manontolo ao izy ao de ohatra zay mihitsy no endriky ny batisa maty amin'ny fahotana le olona de alevina ao anatin'ny ranony batisa mitsangana avy ao izy le fahotana zany efa naty rano any tavela any fa le olona mitsangana ho amin'ny fiainam-baovao so de mana fanampazavany anao paster nampnikely paster napikely azy tsotra be Jesosy teo ambony azo fijaliana de mitondra ny fahotantsika rehetrarehetra zay mihitsy paster mihitsy zay mihitsy ka de ny fahotan'ny olona rehetrarehetra efa tany alohany a sy ny fahotan'ny olona mbola any aoriana aoriana nazy mbola ho teraka satria ozy izy Davida manao hoe tamin'ny fahotana ny torontoronao izy ndreniko de natambatra netiny Jesosy teo ambony azo fijaliana daholo ozy izy Isaia telo amin'ny dimapolo manao hoe zay natonga ny faminaniana ny teny mana tsy misy endrika tsara tarihany fa tena natao tahaka ny olomeloka tanteraka tena zay mihitsy mola izy de rehefa nalevony Jesosy rehefa maty izy paster nasitrika tany am-pasina miaraka tam'le ota rehetrarehetra iny de afaka telo andro izy nivoaka avy tao tena Jesosy mitafy voninahitra Jesosy nalesy azy resy ny fahafatesana resy ny fahasalama
fiainana resimiota resin'ny fiainatsika zay ihany koa tsika le mitafahotana mbola nino resy lahatra ianao bebaka ianao de mandetika zany ianao de alevina nampiraisina tamin'ny fahafatesan'i jesosy tao am-pasana zany ianao amin'iny ampiraisina am'le fandevenana an' jesosy ihany koa nitsangana jesosy io ny baiboly tahaka nananganana an' jesosy voninahitry ny ray de tahaka an'izany ihany koa nananganana atsika ozy izy ny baiboly na iza ozy izy isika natao batisa am' kristy de lasa mitafy any kristy lay kristy tsy mety tsy misy otatsony io a lay nandresin'ny fahotana tamtera ka zava-dehibe zany pasteur eo zany tsy maintsy tena hoe nidiratsika lalina ao anatiny zay resaka batisa izay efa nanatsirika kely moa ianao manao hoe anisan'ny condition anakiray zay a ny olona nibebaka mahatsapa ny tena nompanota aloha zay mantsy miverina kely am'le resaka tari tamin'ny fandaratsika farany le hoe zazakely ka raha zazakely volana ve moa inona ny zavatra inona ny otany a misy ve de atsapy za ty ane mpanota tsy lozika mihitsy zay ary adiniko tamin'iny fandaratsika farany iny fa jesosy ane ao amin'ny Luka toko fahatelo angavany izy zay de nataotra le natao tamitsika le tambola kely any valo andro izy mety natao amin'ny tepoly a tsofona rano fony simeona rano eto zany tonga de tsy ndriny ambara amin'ny olona mihitsy a fa tsy hoe diso akoho le taloha iny fa baiboly le taloha iny fa saingy zao tsy batisa iny fa tsodrano iny fa baiboly de miteny manao hoe jesosy tokony ho telopolo taona no natao batisa izy a nitondra ny aveo izy a nanatanteraka ihany koa teo amin'ny azo fijaliana nanaporofa ny famarina zay tenin'andriamanitra izay ka aza misalasala taoko fa mazava amitsika angavany tsy ametraka atyhevitra tsony apikely fanazavana paster i jesosy ranakeo morony rano jordany tsy netiny josefa sy mari mitsony olona efa matotra be paster za mitelopolo taona zany tompo fanapahakevina ka io batisa ry avana tsy resaka le hoe za be de sy mamanay a tsy maintsy atao batisa fa aloha anao batisa ihany tsy zany le batisa fa olona manana fanapahakevitra matotra tsara olona mainy safidy tsara hoe za mihitsy no iroso am'izay dingan'izay tsapa mitenany fampanota izy mila famonjena tsapany koa nanota izy de malala an'le hoe fibebahana de andray famonjena lala-pamonjena ny batisa pastera tsy azo hidivirany zao famarinany zany raha omeko kely ny fampitinana an'le fanazavana teo de zao ny batisa zany de midika ho fandevenana tsy fandevenana ny ampasana nefa na nirotra na ohatry zany fa ny tandindon'le fasana zany hoe de ny rano de le olona maty ianao nge velona mandeha miriariany ihany fa le ota ao anatinao nefa maty de iny ota iny no alevina zany ny sary aseho an'izany hoe batisa izany ozy izy paoly ndray andro manao hoe na iza ohatsy izy manarapo amin'ny ota fahavelona de maty fahavelona tena hoe ny olona mpanota tena eto a de misarika an'sainao a ianao mbola miainao anatina fiainam-pahotana mbola manarapo amina fijangajangana tena fidorohana fahadalana maro samihafa io ny fijerin'andriamanitra anao alana maty fahavelona maty ianao zany mandehandeha misakafo ao mandeha metsena makety amin'ny bazarina tarandolo sy ny aty anjoma ety a fa fijerin'andriamanitra anao raha ny baiboly ny jerevana de maty ianao zany hoe raha zavaina paster vo maty amin'ny fahotanao zany ianao maty nofo ty maha-olombelona atsika ty to de mamantany any amin'ny elo ianao iny le fahafatesana iny fahafatesana faharoa ny resa'ny baiboly an'iny sokafana mihitsy ny saitsika toy iza kely le fanazavan'ny pasteur teo le resaka momba fandevenana dikan'izany tsy misy olona mbola tsy misy an'izany kosa teto Madagasikara natany ampitan-dranomasina hoe nandevina izy pasteur de le zay mantsy le sarin'ny batisa zay de ka le efa natao kely tamin'ny mbola kely iny de ny lohany ihany mitotofana vovoka kely satria zay le izy le manarany kely fotsiny de ny lohany ihany de avy eo ny tongony sy ny tanany tsy paraka mivoaka ety ivelany a manamaingo tanàna tsisy anao an'izany mihitsy fa tena ndray tsy maintsy asitrika no asitrika iny a mbola totofana mba tsy hisy fofona mbola asiana vato eny amboniny a sasany mbola miaraka amina vatapaty aletika any anatiny any a satria zay iarovana amin'le fofona iarovana amin'ny ety io fofongarany zavatra sy ny sisy eo ihany koa de takan'izay le izy rehefa levina ny io
ota tapa-kevitra ao fibepantsika tena manana hoe tsy hoe vita patisana hoe fa manompan'andriamanitra dia tokony mbola ilalao fahotana indray ozy izy ny baiboly tandre mo attention na iza ozy izy efa tena nandray tsara ny tenin'ny fiainana ny bokiny Hébreu toko fahenina andiny faefatra angambana izy zay kanefa mimi manota zany hoe mininy verim-balana mininy miaina ao anatin'ny adalana tsy azo avaozina ho amin'ny fibebahana amin'ny fiafarany zany dia ratsy noho ny taloha ka eto dia mampifoa atsika tsy avy tsy mbikely pasteur alohan'ny amezako alohan'ny antenne marana anazy ty formation zay ataontsika ty ihany koa dia mba maniry mihitsy tsy ny hoe olona vo atao batisa ihany ny tokony anatrika ity fampianarana ty fanahy efa vita batisa fanahy ianao efa vita batisa tsy haiko tamin'ny 10 taona tamin'ny 5 taona tamin'ny 3 taona ianao efa tena hoe efa ela ny arana tamin'Andriamanitra hitanao somary varimbarina somary ohatra mavesabesatra dia tsara mihitsy manatrika ity formation ty mba karazana ohatrany hoe bagazy indray aletsihana indray etaeta ao anatinao ray aman-dreny pasteur amarana anazy pasteur ty misy zavatra anankiray le batisa le arakitsika moa zany le hoe le tany amin'ny fahazazy iny iny moa zany efa nazavainao teo hoe tsodrano resaka fitsofa ny rano iny fa tsy batisa tsy hoe diso iny fa rehefa hazavaina ratsoratra masina dia tsy batisa ny anarana iny fa fitsofan'ny rano samy hafa ny fitsofan'ny rano sy ny batisa fa mibatisa mihitsy pasteur am'izao fotoana zao ohatra ny hoe samy manao zay mety amin'izany ny olo misy karazana batisa indray maka rano am'sao dia ianao mijory etsy ananiny etsy dia etsy ianao etsy ananiny etsy dia tenenina fotsiny ianao hoe mino ve ianao mino an Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy ny tena manokana ve ianao vonona ianao mipepaka avao tana tao dia atoraka any aminao am'izay ny rano tao dia kotsa zany tapindohanao tsy any paladianao eto Madagasikara misy an'izany ka le izy samy manao zay tiany daholo angely izy pasteur eo koa zao le manao le ao anaty bassin batisterne ndray andro zay moa nisy mpanompon'Andriamanitra miteny ohatr'izao mihitsy andao izy hiadevitra ara-baiboly anaporifoka aminao fa ara-baiboly izy ny batisterne satria zany nanao an'le batisa atao anaty bassin za moa ina ny adiko hevitra aminao fa ataovy rehefa zay fahamarinana fantatrao fa zay zany atao anaty baiboly ry havana jerevy daholo ny batisa atao anaty baiboly fa rano be daholo tsy mbola nisananao batisa rano kely zany ao fa dia nio ny tenin'Andriamanitra Matio hatrany amin'ny apokalipsy fa batisa ny rano be dia raha natateraka ihany ve re olona tsy aleo ve le tena fahamarinana voasoratra no atao toy izay mampisalasala hoe tena izy ary ve ny batisa ko ny sasandray ny teny manao hoe fa ngama azo manao batisa indroa pasteur izy zany efa nanao le voalohany le fieritreretany le tamin'ny kely na efa lehibe ny natao batisa tamin'ny rano tamin'ny koveta dia ozy izy hoe dia mbola mahazo manao batisa fandroany tsy zany no izy ny tena marina dia zao rehefa tsy izy le voalohany dia manao am'le tena izy am'izay ianao zay zany ny fahamarinana dia zay ianao zany vo tena ho atao batisa marobe mantsy ny olona manontany an'izany za pasteur manatao batisa tarianana tary efa natao batisa ohatra zao fa tao anaty bassin tamina rankely ka izy ve zany sa tsy izy dia anao ihany mandinika ranabavy atafidiranao ny lanitra ve iny batisa iny satria lalan-danitra ny batisa kely pasteur tsy hoe le tsy any am'le iny zany mino fa mazava amin'ny olona hoe tsodrano le fitsofandrano le natao tamin'ny zaza fazaza fa misy indray le olona tena efa lehibe mihitsy izy no natao batisa atao anatina batisterne ohatra na ihany koa hoe tena tany amin'ny rano be mihitsy le batisa nanaovana azy fa izy natao batisa io amin'io mbola miaraka amina vaton'olona izy natao batisa io amin'io mbola tena mifahotany tena hoe olona mbola mpanota tena mpanota iringiriny dia nitaterana izy mpanota izy liditra tao anaty rano dia mpanota maina izy zany keo dia aveo izy nivoaka avy tao anaty rano mbola mpanota lena tena tsy ara-baiboly zany pasteur tsy mbola tsy mibebaka zany le olona dia tsy feny le condition tsara tsy ndrina kely any zay zavatra ka zao le izy pasteur efa mamety remarque ny technicienne aloha fandarina manaraka raha ohatra moa zany ianao mangetaeta dia manomboka ny
averina kely le daty teo paster zafady fa efatra am'roapolo talata fa efatra am'roapolo ny volana janoary ny alaroby fa 5 am'roapolo ny volana janoary ny alakamisy fa 6 am'roapolo ny volana janoary formation feno mpanompona andriamanitra avy any Antananarivo no ifanesy hitondra n'izay fampianarana izay ao anatiny ity formation batisa ity mbola be deabe ny tokony resantsika mbola misy fipetra maromaro akoatra ny fibebahana zany hoe iroso amin'ny batisa ny fibebahana izany mbola maro ny zavatra tokony ho takatrao sy famarina tokony iainanao zay aloha ny androany paster farantsika amin'ny alala mivavaka zao fandaran' zao mankasitraka indrindra raha no le mianaran' Jesosy Kristy raha afaka nanatanteraka n'izao fandaran' zao izay anao reriany raha voninahitra zay de natoko fa maro tamin'ny mpanaraka ny fandarana no mivanginao manokana sokafanao ny masom-panany nomenao fahalalana sy fahazavatsaina mba halalany anjany lala-pamonjena izany ny ao amponay tompo ary ny fanirinay de reto lasana bavy reto raha emandreny tanora sy reto mpanaraka ny fandarany reto tena napakevitra iroso am'izany dinga ny fahamarinany zany de andova fiainana mandrak'izay izy ao ambadika zany voninahitra ho anao reriany tompo amen tapitra fandarana makasitraka anao paster Rozeva tamin'ny fanampanazavana sy ny fanontaniana soana koa namana teknisiana taintompotsika mianakafy vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaika anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko nandehandeha tsy mba asy